Asabotsy fa valonvolana febroary 2024 araba tapaka lafinatra tokovavy manasanao ihany koa anaraka ny fampalalambo vao hita fahita lavitra matv hatramin'ny farany ny mikasika ny fanendrenan'ny prime ministre izay miteraka adevitra etseroa eo amin'ireo mpanao politika eo ihany koa ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena ary ny tontolon'ny fanatanjahantena satonany amin'ny entina aminao ihany araka ny fanambara teo manasanao anaraka ny fampalalambo vao hatramin'ny farany manoloana ny tsy fidivikevitra amin'ny famakina ny andininy fadimy efatra amin'ny dimapolo ao anatin'ny lalampandrenana ny repoblika faefatra izay mifeny fanendrenan'ny prime ministre dia mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra makasika an'izay ny professeur Honoré Rakotomanana isan'ny mpahalalana eto Madagasikara. Tsy azo ampina ary tsy azo analana ny voalazana lampanorenana ary sy tokony izy ihany koa fandikana tsy mitovy izany hoy ny professeur Honoré Rakotomanana. Raha amiko manokana zay atao hoe fa mba ela ihany zany no hoe nikirakirana ny lampanorenana dia tokony tsy misy no hoe mbola hitady ny inona ny tena hevitrio andinina fefatra midiampolo na hoe ahoana ny interprétation tsy mazava dia mazava mihitsy io voalaza mazava tsara masy fa dia hoe ny atoko politika maro anisy zany hoe manana ataontsika hoe solombavavoaka maro tafiditra amin'ny antenimieram-pirenena na ny fikambanana atoko politika maro anisy zany hoe zao zany ratsorina dia hoe na misy zany atoko politika maro anisy kanefa kosa misy atoko politika mitambatambatra mitiambana zay le groupe de parti politique ary ny teny français zany dia igny no mahazo manotra atao hoe prime ministre zany zay zany tena izy ary araky ny efa iny koa zany dia hoe efa naka ny hevitry ny fisaranavom-lampandrenana ary zany moa dia efa ela mihitsy hoe mba tsy edikevitra lalina izy io idavy izy io itonda disadisandray dia reo maka ny hevitry ny fisaranavom-lampandrenana dia samiondrika dolo zay araky izay voalazainy io marina fa hoe avis consultatif iny kanefa kosa iverika angamba fa mety hoe kembe somary ihany. Ny mampara ny maro anisy anivony antenimieram-pirenena vaovao raha misy ve ny fitambarana hery hafa ary mahasolombavambahoaka ambony SE20 nanano mampara iza no afaka manotra anarina prime ministre izany. Raha misy fitambarana hery hafa dia iny lasa manendry prime ministre fa tsy ny mampara zany kanefa zao tadidina tsara fa ny ataontsika hoe solombavambahoaka hoe maleo tena ro indépendant ro zany tsy mahana fahefana nanendry prime ministre ny zoandreo dia hoe miditra fotsiny amin'ny vondrona parlementaire anankiray na araky ny hevitra manokana satria manjary vohitsakitsaka le fety vinjo voalaza ny andininy faheniny ao lalam-pandrenana dia afaka manorina groupe parlementaire anankiray zay na hoe vondrona parlementaire anankiray rehefa manaraka ny fepetra ao amin'ny fitsipika anaty na hoe règlement intérieur ary tadina tsara fa ile hoe vondrona parlementaire na ataontsika hoe ro atoko politika na ataontsika hoe le maleo tena araky ny tenkitao zany dia rehefa vita lay fivirina amin'ny tarata faharoa amin'ny zany hoe 9 febroary ngamby izay zany 20 febroary manangana le ataontsika hoe bromaritra sy manangana itsio zany ny voamiramaritra dia amin'io no manolotra amin'ny filohany antenimieram-pirenena hoe reto ny mpiambana atao amin'ny vondrona parlementaire ataonay zany. No mareny professeur Honoré Rakotomanana fa rehefa tafiditra amin'ny antoko politika reny solombavambahoaka tsy miankina dia voafehy ny fitsipiky ny antoko raha sanatria mivoana ny fitsipika dia azo ahongana ary ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana no mamoaka ny fanapahan-kevitra farany amin'izany.